Salama daholo androanitsika dia andao raha hiresaka ny vaovao-mbalahelo ka ny ompanantsika misimisy amin'izany moa ny resaka fahatiolona ary indrindraindrindra fa eo ihany koa ny eo amin'ny resaky ny asan-jiolahy sy ny resaka fanaovana vola sandoka sy ny maro hafa no resantsika atao anatin'ity video ity. Ka ny mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity videontsika ity ka manasantsika rehetra hanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa isan'andro eto. Tsy ampy andela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Tany Mananjary lehilahy iray tompon'antoka tamin'ny fanaparitahana vola sandoka voasambotry ny pôlisy teny amin'ny seranan'ny Andovosira nahatratrarana vola sandoka mitentina manodidina ny 820 tapitrisa ariary teo am-pelantanany izay mbola saika hamidy ity lehilahy iray ity. Ka mitohy moa ny famotorana izay natao taminy mialohany hanolorana ny raharaha eny amin'ny fitsarana manoloana an'izao resaka fanaparitahana vola sandoka maro be izao. Ka noho izany dia mailomailo hatrany eo amin'ny resa-bola izay fa efa tena mahay ry zareo mpanao vola sandoka amin'izao fotoana izao ka raha variana kely ianao dia voajono amin'izay resaka vola sandoka izay satria efa sarotra ny anavahana azy amin'ny vola tena izy. Distrikany Manjakandriana indray lehilahy 27 taona no hita faty tao Anjorobe Est distrikany Manjakandriana ny 20 novambra lasa teo iny tokony ho tamin'ny fitora sasany alina teo eo. Rototry ny zava-maranitra ny tarehiny sy ny tongony. Ny rahalahiny iray trano amin'ity hita faty ity ihany no atidoha nikotrika ny famonoana azy ary mbola hita ny hosidra ny tanany sy ny lamba firakotra raha ny fanadihadiana nataon'ny zandary teny an-toerana hatrany. No tanana natao famotorana io rahalahiny io izay voasambotry ny ampitsin'io ihany koa ireo roalahy heverina ho mpiray tsokombakomba tamin'ity rahalahiny ity. Tsy misy antony manokana nahatonga ny famonoana fa heverina ho disadisa-piarahamonina no nahatonga an'izany rehetra izany. Midika izany fa tena sarotra ny fiainana ary midika ihany koa fa tena efa tsy mifankatia ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao satria ny rahalahinao ihany ve ny hamono mahafaty ianao ka dia tena ahafaty satria rahalahy izany moa dia matetika azo metrahana fatokisana avokoa fa raha izay olona metrahana fatokisana no hivadika dia mahafaty tahaka an'izao nahazo ranamana tany amin'izay Mananjary izay. Tany amin'iny distrikana Amparafara indray komina Bedidy lehilahy 30 taona maty ny latsahampotaka niaraka tamin'ny omby 12. Avy ny andromby io lehilahy io no maty tsy tradrano izay ny latsahampotaka raha hamonjy fodina tamin'iny andro ny sabotsy 13 novambra 2024 tokony ho tamin'ny 4 ora sasany folakandro. Fantatra fa niara-maty taminy koa ireo omby izay misa 12 izay niaraka tamin'ireo. Marina fa any fianakavian'io lehilahy nodimandry io ireo omby izay maty niaraka tamin'ireo. Any amin'iny faritry ny Ambatondrazaka sy ny Amparafara iny moa malaza raha teo amin'izay resaka filalaovana varatra izay. Ka izay no antony mahatonga ny be sy ny maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe varatra nataon'olona ve sa varatra voajanahary no nahazo an'ity ranamana ity. Nefa kosa tadidio fa ny omby dia isany misintona anirony varatra irony rehefa fotoanany fahavaratra ka rehefa mandeha miaraka amin'ny omby tsara raha manalavitra azy ihany mba hialana amin'izay loza mety hateraky n'izay manakaiky omby amin'ny fotoana fahavaratra izay. Ka dia mankahery ny fianakaviana manamanjo izay avy ety Moatahoatagasy enganeka ao tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelontsony. Tany Nosy Ranja indray sambo fefika teratany somaliana 5 maty ny 20 ambiny kosa mbola tsaboina. Fefika teny an-dranomasiny Nosy Ranja komina Bemanevika andrefany distrikana Ambanja. Ny sambo ray izay nitondra olona antsokosoko avy any Somalia hihazo any Nosy Mayotte
voalaza fa lansolika ilay sambo ka rendrika. Vokatra zay dia olona 5 no maty tradrano ary 20 no tafavoaka velona sangy mbola tsaboina ao Nosy Be amin'izao fotoana izao. Mbola mandeha moa ny fikarohana ireo olona sasany izay voalaza fa mbola tavela any an-dranomasina. Efa miantrana any an-toerana avokoa ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitsabo ary tompon'andraikitry ny APMF miara-mientana mandray izay tandrify azy. Ao anatin'ny asa fandraisana an-tanana ireo niarambona izy ireo amin'izao fotoana izao. Manao ny fitsaboana fandraisana an-tanana ary miara-miasa ny manam-pahefana rehetra. Ny lafiny ara-pahasalamana no tena ny masoana aloha hatreto. Hodinihina ihany koa ny mety hamindranana an'ireo marary ireo any Somalia izay toerana niaviny. Mbola eo am-pandaminana an'izay ihany koa ry zareo amin'izao fotoana izao. Hoy kosa ny prefet any Nosy Be raha nanazava tamin'ny alalan'ny Anjantarobia tamin'iny andro ny 13 Novambra iny. Araky ny fantatra hatrany dia niisa 13 ny mpandeha tao anatin'io sambo io. Nisy olona efa maty tao ary natsipin'ireo mpandeha tany an-dranomasina. Izany hoe mbola misy tsy hita faty izy ireo hatramin'izao raha io isa io no jerena. Andrasana araka izany ny mety ho toy n'ity raharaha ity. Ny loharanom-baovao ihany no nahafantarana fa tsy misy malagasy mihitsy tao anatin'io sambo io fa somaliana avokoa. Tsara ihany no mampafantatra fa matetika ny jolahan-tsambo eny anivon-dranomasina eny dia ry zareo avy ao Somalia no tena manao an'izay asa ratsy amin'ny resaka fanaovana jolahan-tsambo zay. Ka izay indrindra no mahatonga ireo vehivavy izay mandeha antsokosoko ireny matetika tsy hita fa lasan'ireo jolahan-tsambo ary amidin'izy ireo eny an-dranomasina eny ampanaovin'izy ireo fivarotantena any anaty sambo lehibe ireny izy ireny ka akan'izy ireo volabe. Noho izay mailimay ihany ianareo izay zatra mandeha antsokosoko fa ny ratsy efa tsy kely lalana amin'izao fotoana izao. Any amin'ny commune Amberomanga, district Soavinandriana indray, nisy nandrakotra hazo fisaka feno fantsika ny lalana nalehan'ny solombavam-bahoaka Radjerson Antoine sy ny ekipany izay hamonjy ireo tantsaha tao amin'ny commune Amberomanga. Mampalahelo ihany ny mandinika any izany. Kandida tsy mahazaka fivoarana ve? Jiolahy sositra amin'ny tolona hataonay hampandry fahalemana ve? Ireo ny fanontaniana izay napetraky ny ity solombavam-bahoaka Antoine Radjerson ity. Voalaza fa misy ny kandida manery tantsaha hifidy azy. Nanao ny fomba rehetra tsy hahatongavany tany an-toerana miaraka amin'ny fandrahonana isan-karazany. Mangataka amin'ny tompon'andraikitra moa ity solombavam-bahoaka ity izay voafidy tao arivony mamo ity mba hijery manokana ny tranga sahala amin'izao. Aleo halalaka ny tantsaha haneho ny safidiny fa tsy terena sy ampitahorana izy ireo hoy hiatrany Radjerson Antoine raha nilazany heviny tao ampejiny tao. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.